Anio alahady fa 17 ny volana May taona 2024. Alahady fa 3 amin'ity volana ity. Alahady fa 5 manaraka ny Paska. Alahady mbola ibanjinantsika ilay lohahevitra hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho aminao malala an'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andesika ry havana hitsangana izao hideran'Andriamanitra. Kasokafantsika ny salamo fa 3:30. Vakitsika miaraka izany salamo fa 3:30 izany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny sombotra dia ny sombotry arona, izay mitsororoka amin'ny orotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra iziona, fa voadidin'i Jehovah hoe ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Iraitsika ny firana fanampiny fa 7:20. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra fitiavana ianao, faly ny fonay raha mbola tafavory eto anatrehanao anio. Mino izay fa manatrika anay tokoa ianao, araka ny teninao fa raha misy mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Mendrika anao ny fiderana, ny fankalazana, ny fanomezam-boninahitra, fa lehibe sy avo indrindra ny fitiavanao. Eny, aoka ny fanainao masina no hitarika anay mba ahatsapanay fiombonam-piainana sy fanavaozana eo aminao ankehitriny amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Fa rakovy ny famondram-ponao zahay, avelao ny fahotanay, tsy tanteraka mandrakariva eo anatrehanao izay Tompo, tsy mahay mankady toa ny fitarihanao fanahy masina. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany ary misaotra indrindra noho ny fitiavanao. Amen. Petraka isika ry havana. Tonga amin'ny fotoana ny anjaran'ny sekolelahady isika izao dia hiara-hitsangana avokoa ny fianakaviam-ben'ny sekolelahady. Ireo zoky marobe ny mpianatra sekolelahady rehetra, ny ankizy sy ny tanora anao ny hira fa 8:7. Hiara-hitsangana isika.
Iara-bivavaka tsika tompoko, dia mbola misaotranao zay ry Jesosy zokinay. Nomenao zao fotoana zao ahafahanay miaino ny teninao amin'ny alalan'ny fampianarany sekoly Alahady. Mangataka ny fitarihany fananao masina ary izahay. Feno fananao masina izahay, fananao mihitsy hampianatra anay ka izay tena marina no voaray anay ao anatin'izany. De amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ankalantsika fampianarana androany de andeha ho jerentsika ny filazantsara araka ny Jaona toko 9 ka ny 5:7 ihany no andeha ho raisitsika, zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana teny ny fiainana mandrakizay. Amen. Izany tenin'ny Petera zany dia lesona maro no azo tsoahana ao anatin'izany, fa andeha asongaditsika no hoe misy fahatokiana ao anatin'izany, misy faharetana ao anatin'izany, indrindra ihany koa atsinjovana finoana ao anatin'izany. Fahatokiana satria fantatry Petera fa marina tsara zany tenin'ny tompo zany. Faharetana koa satria izy de miteny fa ho any amin'iza moa izay, marika ny faharetana zany, satria tsisy antenaina afa-tsy Jesosy Kristy. Finoana ihany koa satria mino izy fa io le irak'Andriamanitra zay hitondra famonjena ho antsika rehetra. No zany de zay natonga amin'ny Petera ny teny hoe ho any amin'iza moa izahay. Fa raha jerena inona moa natonga amin'ny Petera hanao izany valim-panontaniana zany? Raha jerentsika ny eo aloha de rehefa nampianatra teo amin'ny nampianatra Jesosy de nanambarany tenany izy. Vokatra zany fanambarany tenany zany dia tsy nahazaka reo jiosy sasany ihany ka nialan-daharana nitsoaka satria tsy na fantatra ny lanjan'izany fampianaran'i Jesosy zany. Teo indrindra Jesosy no nitodika tamin'ireo mpianandrom-20 lahy, nahita ireo jiosy niala ka nanontany ny mpianandrom-20 lahy manao hoe ianareo koa va mba te hiala? Izay no natonga amin'ny Petera namaly hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Ho antsika koa ary petraka amintsika amin'ny fanontaniana amin'izao zavatsarotra sy manahiran'izao. Raha manontany antsika ny tompo manao hoe ho any amin'izy ianao amin'izao zavatsarotra sy manahiran'izao, valy teny andrasan'ny tompo aminao de no hoe ho any amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Fa tsarovy, raha mamaly izany ianao, Satana koa tsy mipetrapetra-poana, fa izay indrindra no esany, ary dia ataony zay ilan'ny finoanao, ataony zay ilan'ny faharetanao, ataony koa zay ilan'ny fahatokisanao. Fomba maro no ampiasain'ny Satana, ary nisan'izany ohatra averimberiny ao an-tsainao ny zavatra manahirana, averimberiny eo ny mety ho fahotanao. Sahala amin'ity tantara kely ity. Ity mpiasa trano iray fetsy ary tena kamo manao raharaha. Nomeny anarany tao an-trano anara-petaka moa izy hoe kiotofetsy. Ndray andro aza tratrany kiotofetsy nangala-pihina ny leksa zanaka ny tompo-trano ka ny vody akoa no nalainy. Nampitahorany kiotofetsy fatratra izy tamin'izany. Tratrako elahy hoy izy. Tratrako elahy, isan'andro za foana no lazaina fa mangala-pihina na ato trano ato. Tratrako elahy zao ary aza mamaly, ary ho ambarako amin'ny lehibe leksa any ka de nila raharaha tamin'ny kiotofetsy. Hoy izy, aza ambary zany fa ho ataoko daholo ny raharaha rehetra. Eny ary, tena ho ataonao daholo ny raharaha rehetra? Eny ho ataoko daholo ny raharaha rehetra. Tongarany lehibe. Nakaiza raiky izy ny vody akoho teto? Nisy nihinany nareo? Tsy hitanay zany. Nena misy mandainka sy mangala-pihinana mihitsy ato tabataba ny lehibe, vao miasa koa natao hatry leksa. Any de hoy kiotofetsy, izy nanao raharaha zany tany an-tsainy tany. Vita ihany iny, fa nanomboka teo dia lanaky ny raharaha i leksa. Voiraky kiotofetsy, da nataovy amin'izay ny raharaha. Mijery any amin'ny leksa izy sady manao baiko moana, de iny leksa mandeha. Kiotofetsy, diovy amin'izay ny trano, de iny leksa mandeha. Raha voakamokamo de apatsy ahevony,
le vody akoha le vody akoha de lasa mitsanga malaina ny anao lahy koto fetsy mandehana reto am'izay ny afo i lehibe lasa koa ny anao lahy raha vao malaindaina le vody akoha le vody akoha de lasa mitsanga malaina ny anao lahy farany tonga saigny lexa ary zany re izany to lasa mpanampy fa ny mpanampy ny to lasa mibaiko fotsiny ary de hoy izy hoe ndeha hitantara amin'ny dada am'izao zavatra zao de ny ainga izy ny tantara tamin'ny rainy na eno zany ny rainy dia nitomany sady namiana azy fantatra fa ho antsika koa manoloana ny zavatsarotra sy manahirana aiza ny eto rahantsika tsisy afa-tsy Jesosy rery any eto de mampianatra antsika ny soratra masina araka ny teniny Petera manao hoe tompo akany amin'iza moa izahay ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay ny rarina ary dia ovaraintsika zany ka na inona sarotra sy manahirana tsy anaiko rebireben'ny satana fa dia ijorotsika ka sahanambara fa Jesosy no toso-mpamonjy ka hiteny hoe tompo akany amin'iza moa izahay ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay de ho voaraintsika tokoa ne zany fa man'Andriamanitra irery hatrany voninahitra amen. Andery havana iraintsika ny ira fa 700 ny andiny voalohany mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Iara ivavaka sika tompoko tsy mitsahatra misaotra aminao izay ry tompo Andriamanitray satria ianao dia tsy sasatra miteny aminay mandrakariva hiteny aminay indray ianao amin'ny alala ny vaky teny ao ny mpanomponao izay hitondra ny afatra avy amin'ny teninao dia mangataka ny fitarihana fananao masina izay ry tompo mba ny fananao mihitsy no ampiteny azy ireo tsisy ho diso izay rehetra ambarany na ny famakiana ny teny na ny mpanomponao izay hitondra ny afatra dia ianao mihitsy no anendra vava ny tompo ka iseho ny voninahitrao atonga ny ho tena mpianatrao dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka zany amen. Iaraka maka ny sokatra masina antsika tompoko izany dia hitantsika ao amin'ny tantara fa 2 toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 tantara fa 2 toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanak'Obeda ary dia nivoaka hitsina ny asa izy ka nanao taminy hoe miaino ahy ry asa mba mijoda sy Benjamina rehetra Jehova momba anareo raha ianareo momba azy ary raha mitady azy kosa ianareo dia hita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia afoy ianareo izy ary efa ela ny Israely no tsy nanana n'Andriamanitra marina na mpisorona mpampianatra na lalàna fa raha niverina tamin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely izy no ny azo pahoriana ka nitady azy dia nahita azy ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra fa ororo be no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna fa Andriamanitra nampangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana fa izy valipity tokoa ny ataonareo amen. Dia mbola toizantsika ny famakinana ny teny zany dia hitantsika ao amin'ny Luka toko 4:1 ka hatramin'ny 7:12 filazantsara ny Luka toko 4:1 ka hatramin'ny 4:12 ny nakany devoly fanahy Jesosy ary Jesosy feno fanahy masina dia niverina avy tany Jordana
ary nentin'ny fanatany anefitra 7 andro izy ka nalainy devoly fanahy ary tsy ninakanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tapitra zany de nony izy ary hoy ny devoly taminy raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ivato io mba ho tonga mofo fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona ary ny devoly nitondra azy niakatra de naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao de hoy ny devoly taminy omeko anao zao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra izany ka izay tiako no homeko azy koa raha iankohaka eo anatrehako ianao de ho anao avokoa zay rehetra zany fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no ekofanao ary izy irery ihany no topoinao ary nitondra azy nakany Jerosalema izy de nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any fa voasoratra hoe izy andidin'ny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tana no hitondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao ary rehefa natapitra izay fakapana rehetra ny devoly de nandao azy izy aloha ho faranantsika famakina ny teny sokatra masina zany de hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany 4 nandiny 12 ka hatramin'ny 14 Jaona voalohany 4 nandiny 12 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana raha mifankatia isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavana izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy atao amintsika dia ny nanomezana antsika ny fanainy ary izay efa nahita ka manambara fa ny iray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy zao tontolo zao na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy koa ao amin'Andriamanitra ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Ray masino manamasina fahamarinana fanantenao fahamarinana. Amen. Iaraitsangana sika ry havana nanao ny hira fa 920 sy 900 ny andininy 7 920 sy 900 ny andininy 7 melohan'ny hafatra Andriamanitra. Petraka isika. Ampifariana indray ry havana malana no iaravanantsika rehetra mahatratra izao Alahady 7 ny volana Mey ity ary de tononona amintsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra izay akantsika hafatra dia araka izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany 4 ny andininy 12 hatramin'ny 14 amin'ny perikiopantsika hatrany izany. Ao anatin'ny loha hevitra ihany koa sika ry havana manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Koa raha mijery isika ity epistily voalohany nosoratan'i Jaona ity ny tontolo beany izay tena mampiavaka izao epistily zao dia
ny anehoana izany fitiavan'Andriamanitra izany sy ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Ary manerana ny epistiliny dia avoitra ny Jaona mandrakarivo zany. Jaona apôstôly moa ilay ambara fa apôstôly fitiavana. Ny 7:70 amin'ity Jaona voalohany toko 4 ity dia mivaky toy izao mianaran'ny tompo manao hoe izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Hitantsika ao anatin'izany ry havana fa ny fanahy masina dia mampiombona ny mino amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mampiombona ny mino amin'ny fiainan'Andriamanitra. Mampiombona antsika amin'Andriamanitra zany. Ary mampifamatotra antsika amin'Andriamanitra lay manome ny fiainany aty anatintsika. Fa iza moa io Andriamanitra io? Io lay ambara araka izay voalaza teo ihany eny amin'ny 9:40 hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Koa ny olona zany izay miombona amin'ny fiainan'Andriamanitra araky ny fitarihan'ny fanahy masina dia tian'Andriamanitra izy. Tian'Andriamanitra izy. Zay ny voalohany. Io Andriamanitra io dia fitiavana. Ary io fanahy masina io no manome ao anaty ny lanja sy ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fanahy masina no atsapan'ny olona izany tena vesatra na hoe atsara ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ary tsapany zany iainany zany. Resy lahatra amin'izany izy rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatiny. Ary atsapany fa tena sarobidy sy ambony indrindra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy zava-maivana aminy ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy amaivaniny zany na hoe mandalondalo foana aminy ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tena sarobidy indrindra. Ka ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanolorany an Jesosy Kristy ho mpamonjy sy ho avitra ho an'izao tontolo izao. Ry havana malala, raha tsy mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina, mameno fon'ny olona sy ny fiainan'ny olona ny fanahy masina, dia tsy ho tsapany mihitsy izany hoe Andriamanitra tia azy. Tsy ho tsapany mihitsy ny lanja ny fanolorany an Jesosy Kristy sy ny fanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa tsapany sy voarainy anefa zany, dia izany tokoa no ahaizany mitia an'Andriamanitra. Ny olona zany dia tsy afaka ny tia an'Andriamanitra fotsiny izao raha tsy voarainy aloha ilay fitiavan'Andriamanitra. Ary Jaona apôstôly ihany no milaza an'izany nge manao hoe isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Valy ilay fitiavan'Andriamanitra antsika zany no ahafahantsika mitia an'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina no afaka manome antsika izany sy ahafahantsika miaina an'izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ahafahana mitia an'Andriamanitra ny fanahy masina ka tsy anakalozana an'Andriamanitra amin'ny zavatra mandalo sy mielina vetivety. Hitantsika zany ohatra tamin'ny Jesosy Kristy ilay nitarihan'ny fanahy masina tany anefitra izy, nalaim-panahy izy rehefa avy eo, fa hita teo amin'ny hatrany zany fitiavana an'Andriamanitra izany. Tsy nanao ambony ny hanina ara-nofo izy na ny voninahitra sy ny fahefana izay nakana fanahy azy. Tsy nanakalo an'Andriamanitra izy, fa zava-dehibe taminy ny fiombonana tamin'Andriamanitra. Ry havana malala,
didy n'Andriamanitra ny hoe tiavan' Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fananao rehetra. Fa zany tsy haitsika zany raha tsy ny fanan'Andriamanitra no miasa ty anatintsika. Ary zany fanan'Andriamanitra zany no tena mampiombona atsika amin'Andriamanitra fitiavana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, rehefa voaraintsika raha ny fitiavan'Andriamanitra ka asehontsika zany fitiavan'Andriamanitra zany, fatatsika ny dikany dia ambarantsika koa sy ijoroantsika vavolombelona. Jaonina apôstôly eto dia tena maneho an'izany. Hoy izy hoe ao amin'ny 14:12, ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Manambara izy ilay fitiavan'Andriamanitra namonjy izao tontolo izao, ary zany koa no takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Aoka reo feno fitiavana an'Andriamanitra ao anatintsika hoe, ary sitrak'Andriamanitra ihany koa tsika tena anambarana zany. Fa zay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa dia ny hoe io fanahy masina io tsy hoe mahatonga antsika ity an'Andriamanitra ihany sy atsapa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fa indrindra ahafahantsika ihany koa mity ny hafa, mity ny namana. Ny soratra masina dia milaza, ary Jaonina apôstôly ihany moa no tenen'izany, manao hoe raha misy ho sisy milaza fa tia an'Andriamanitra nefa tsy tia ny rahalahiny dia mpandainga izy, mpandainga izy. Koa anamporofona zany fa tena tia an'Andriamanitra tsika, anamporofona fa manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina isika, dia asehontsika amin'ny fitiavana ny namana zany. Dia angamba tsika ho iza ny namana, fa ny namana nge dia izay mila vonjy rehetra, namana avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ary ahoana ny fomba anehoantsika an'izany hoe fitiavana ny namana zany? Isany anankiray amin'izany asehontsika amin'ny alalan'ny teny izay aloky ny vavantsika, fa misy nge ny namantsika mila vonjy, reraka izy, mila fampaherezana, dia lazaintsika sy ambarantsika ny tenin'Andriamanitra fampaherezana, ary zany no ilaina amintsika mariky ny fitiavana zany. Tahaka an'izay nataony Azaria, hitantsika tamin'ilay perikôpa novakiantsika teo zany, nampahereny asa izy, asa mpanjaka, mba hiverina sy hiaina amin'ny fiainan'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra ny vahoaka, ary tena zava-dehibe takiana amintsika zany anehoana ny fitiavana. Milaza amin'ny tenin'Andriamanitra, ary oka ny tenintsika hoy ny voasoratra mba ho amin'ny tenim-pahasoavana mandrakariva. Ilainy zany ry havana amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Fa indrindra ny fitiavana ny namana ho antsika mankatoy ny fitarihan'ny fanahy masina dia aseho amin'ny hetsika, amin'ny asa izay tanterahantsika. Tsy fihetsepo ihany, fa matetika moa zany ny olona dia ny fihetsepoany fotsiny no mandeha rehefa mahita olona izy sahirana, mahita olona izy ao anatin'ny alahelo, fiasaran-javatra maro samihafa. Ary amin'izao fotoana iainantsika izao dia be ny tsy anasa, ny olona reraka, tokivy, miravoravo tanana, tsy mahita izay atokona ihany koa, fa tsy fihetsepo ihany, tsy alahelo miserana, na ranomaso latsaka, fa esika ny tadiavin'ny tompo amintsika ry havana, anao zavatra, anao soa, andray andraikitra, anatanteraka ny adidy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana, eo amin'izay mila vonjy rehetra, eo amin'ny firenena. Mariky ny fitiavana zany
dia ilay fitiavan'Andriamanitra atsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra asehontsika ho hita maso ireny rehetrarehetra ireny. Ny boky ny Obolana dia milaza amintsika ny Obolana 7:7 manao hoe aza mamihana ny soa ho amin'izay tokony homena azy. Ary zany mihitsy no takin'ny tompo amintsika ry havana be dia be ny olona mila anaovan-tsoa ampina amin'ny lafiny samihafa. Mila mijery an'irentsika. Marina fa hoe atao ao an-trano ao tsika zany mitoetra ao an-trano ao. Fa na izany na tsy izany aza dia takin'ny tompo koa tsika eritreritra izao fiarahamonina misy antsika izao mba hijery ny hafa fa tsy ho titena fotsiny ao sika. Ary indrindra mampiena na koa hoe manafoana ny fitiavantenantsika, ny fitiavantsika ny namana. Fa zao ngery havana e, mahantra. Ary tena mahantra noho ny mahantra ny olona manana nefa tsy mba afaka mizara. Mahantra zany olona zany. Fa ianao efa natobak'Andriamanitra taminao ny fitiavany. Ary efa nozarainy taminao zany fitiavany zany. Efa nisitraka an'izany ianao ary fitiavana ambony indrindra dia namonjeny ianao tao anatin'ny onaonany fahafatesana. Mila anao koa ny hafa izara zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ankehitriny dia tsy mahita an'Andriamanitra ny olona. Tsy mahita an'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa moa ary dia milaza an'izany hoe tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Io Andriamanitra izay torintsika io fa Andriamanitra fitiavana. Tsy hitan'ny olona io. Fa rehefa tena iainantsika izany fitiavan'Andriamanitra zany asehontsika amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra dia mipaka ny anatin'ny fiarahamonina any amin'izao tontolo izao. Zany aherin'ny fitiavan'Andriamanitra zany ary dia ho tsapany fa ay Andriamanitra tsy mandao azy. Ay Andriamanitra tsy lavitra be ka ho tediavina lavitra fa efa eo Andriamanitra vokatry ny fisianao mizara an'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo feziko ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina dia mampiombona ny mino amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ka ny olona miombona fiainana amin'Andriamanitra dia tia an'Andriamanitra izy satria efa nandray ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny olona izay miombona fiainana amin'Andriamanitra ihany koa dia tia ny namana izy. Asehony izany amin'ny alalan'ny teny, amin'ny asa soa samihafa izay tanterahany. Ary tsy reraka izy ao anatin'izany. Indrindra isika kristianina entanina mandrakariva mba hijery ny hafa isika. Fa hoy ny soratra masina hoe aza vela izy tsy ho voaloha na amin'inona na amin'inona afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Romaina 7:15 misy an'izany. Dikan'izany dia hoe trosa, manana trosa mpitiavana isika. Satria efa nandray izany be dia be tamin'ny tompo isika dia maneho izany. Ary tsy mety ho voaloha mihitsy izany mandra-pahafatitsika. Izany hoe mila ataontsika mandrakariva izany ka tsy rerakantsika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjahantsika. Dia ho aminao anie izany fanahy ny fitiavana izany mba atanterahanao ny baiko sy fakantoavana ny tenin'Andriamanitra. Amen.
iombona mivavaka isika riavana malala. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitra. Fa ny zanako lahy tokana dia natolotra ao amonjy anay. Tena tsapanay izany. Fa mitondra famonjena sy hery eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao izay Tompo, mankasitraka indrindra. Ary misaotra anao noho ny amin'ny teninao. Fa rehefa manaiky tarihan'ny fanamasina izay, dia mahay mity anao Andriamanitra. Rehefa mahatsapa an'izany herin'ny fitiavanao izany izahay, dia mahay manolotra fitiavanao anao. Ka tsy misy atakalona ianao, na inona hery miasa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa ampo anay ianao. Tompo, ampianarinao koa izahay, hijery ny hafa amin'ny fitiavana. Ka anio izany fahatsaranao izany, na amin'ny teny aloky ny vavanay, na amin'ny asa tanterahanay. Mpamonjy eo, ampio sy ampaherezo izahay, mba tanteraka an'izany. Ka afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao izahay, ahitan'ny olona anao Jesosy Kristy eto amin'izao fiarahamonina misy anay izao. Izay fiarahamonina feno fankahalana. Dia iseho izahay, mizara ny fitiavanao Andriamanitra. Tompo malalo misaotra anao izahay, noho ny amin'ireo sampana sy fikambanana, izay miezaka mizara ny soa amin'ny mpikambanao aminy, endriky ny fitiavanao koa izany. Fampianaro izay hivelatra mandrakariva, ka tsy ho reraka ny zara ny fahatsaranao amin'ny olona rehetra. Eny fa na dia araka hevitra izany, fanohanana araka ny sainy izany, sy izay mety afaka ho tanterahanay, dia ampio ny fiangonana Tompo. Hijoro vavolombelon'ny fitiavanao. Naiza, na roviana. Ny fanainao masina irery any eny no anentana ny fiangonana rehetra, ny fiangonana kristianina rehetra. Ka zany hery ny fitiavanao zany no asarika olona maro ao aminao. Ary amin'izao andro izay mbola amena ara-pahasalamana izao, aza vela varivariana ny kristianina rehetra, ny satsampana sy fikambanana, fa iorina tsara amin'ny fitiavanao. Andinika ny fitiavanao ary atsapa sy aina izany fitiavanao zany, ka ifamato-piainana aminao mandrakariva. Vavaka izay ho an'ity firenena ity, Andriamanitra, hitanao ireo marary izay tsy mitsaha amin'ny Tompo, fantatrao ireny. Ianao no anasitrana, ianao no amindra fo, ianao koa hiasa amin'ireo mpitsabo samihafa, hiaro azy ireny ary ampahery. Mivavaka izahay ho an'ny fitondram-panjakana sy ny manam-pahefana isan-tsokajiny avy. Meo azy ireo ny fanahin'ny fahatahorana anao, mba handehanany amin'ny fitiavanao Andriamanitra, mba handehanany amin'ny fahamarinanao, ary izany fanamasinao izany ihany no hikasika ny fon'izy ireo, hananany fanetretena amin'izay rehetra tanterahany. Tompo malalo, petraka aminao izao tontolo izao anatin'ny ady. Ataovy ho tsapany tsirairay avy, fa aminao ihany no vahaolana, ianao ny tena mpanasitrana, ianao no afaka mana foana izay arety mandringana ankehitriny. Mamindra fo aminay ry Tompo, noho ny amin'ny fitiavanao, ary izay tsy voatony ny vavanay, hitaninao izay mahatery ny tsirairay avy, fa iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay izy anna sahaza ho annay, mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iarahantsika manonona ry havana zao ny fanekempinoana larana fahatelo
manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana mpatompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoana ianao. Amen. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra amintsika, izao no ahafantarantsika fa mitoetra aminy isika, ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Izany ten'Andriamanitra no raisana avy ao amin'ny Jaona 1:4 izany ny arabanantsika rehetra ampianakavy amin'ny finoana indrindra isika mpanaraka ny Fanompoam-Pivavahana ato anatin'ny tambajotra serasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana natratra ity Alahady 17 Mey taona 2024 ity fetan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Fantatsika ry havana fa ny alakamisy izao 20 Mey no andro ny akarana isy ny Fanompoam-Pivavahana amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'izany toy ny fandaminana trano dia maka ny larana any amin'ny fiangonana isika ny talata izao manomboka amin'ny 2 Saintolakandro sy ny Alahady manomboka amin'ny 7 maraina. Andro ny fanotarana moa io andro ny akarana io dia misy arak'izany ny valopin'ny fanotarana ho antsika izay afaka maka izany ao amin'ny fiangonana anoizantsika ny fanoizana ny fanaovana ny lavarangana ambony amin'ny trano fiangonana vaovao. Dia isaorana antsika milosady zany ho antsika izay manaraka izao tambajotra tserasera izao izay afaka manao dia ankasitrahana feno ny amin'izany asan'Andriamanitra lehibe izay iarahantsika mantanteraka izany. Ny sampana sekolady ihany koa dia izara fanomezana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra sekolady sy ny mpiandraikitra sekolady to amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana ny asabotsy 20 Mey avy izao manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 ka hatramin'ny Alahady 20 Mey izao amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 no misoratra anarana ny ray aman-dreny sy ny mpiandraikitra sekolady amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana ka hatramin'ny daty ihany no izay misoratra anarana no mahazo ny fanomezana ny asabotsy 20 Mey ho avy izao. Dia mampaherentsika fiangonana manontolo mba hifampitondram-bavaka ny amin'izao tontolo izao, fampitondram-bavaka ihany koa ho an'ny firenentsika, fampitondram-bavaka ny sampana sy fikambanana, mampaherezana isika antoko-pira dia ny fiadan'Andriamanitra ho amintsika rehetra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana ka ny hira fa 7 no ho iraintsika ao anatin'izany. Andeha araitsanga sika ry havana malala anolotra ny rakitra izao andray nitsodrano. Aorian'ny tsodrano dia ny firana fanampy ny 412 ka ny 12 no ho iraitsika. Itsangany sika.
Jesosy Kristy tomponay eo, Andriamanitra fitiavana ianao. Ary izany fitiavanao zany no nitahinao anay tsirairay avy, ka nahafahanay manolotra vola ho anao, na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Misy ihany koa nefa tsy afaka manao izany, dia ianao no omba azy ireny sy ampahery, ary anambina azy ireny amin'ny fiainany rehetra. Fa mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy aza no atolotray ho anao Jesosy anjakao, fenoy ny fitiavanao, fenoy ny fanahinao. Ankehitriny koa dia hiatrika herinandro vaovao indray izahay. Tanterao amin'ny malalanao rehetra Tompo ny hijo-dranomasina atononina sy atolotra amin'ny finoana. Fiadanana ho an'ny malalan'Andriamanitra rehetra, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana dia ho an'izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Petraka isika ry havana manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.